Ampihetsikina tanteraka indray no iarahana aminao anatin'izao alina izao tompoko lahy tompoko vavy manatitra ny araba manasanao ary hanaraka ny vaovao izay nasongadinantsika indrindra moa mahakasika an'ilay raharaha fatratrarana basy tany Tomasina eo ihany koa ny mikasika indrindra ny fifidianana sy ny fanomanana an'izany eo anivany voamera maleo tena misala ny fifidianana sy ny ministera ny ady tany ary eo ihany koa moa ny momba indrindra ny volan'ny ankizy izay hitsahantsika amin'izao fotoana izao dia nisy indrindra raha ny fitoam-pivavahana izay nirahana tamin'ny vadin'ny filoham-pirenena voankirajoanary mampianina ireo isan'isany tsionam-baovao hisangadina amin'izao alina izao avy hatrany ary dia hosantaritsika amin'ny vaovao samihafa moa izany mahakasika indrindra ny ilay raharaha fatratrarana basy mahery ny 300 tany amin'ny seranantsambony Tomasina mitombo isatrano moa ireo olona voaroroy ao anatiny ity raharaha ity kolonely misotro ronono iray moa no fantatra fa tafiditra ao anatiny izay tambazotra izay ndeha arahantsika ny andinjiny vaovao. Niampy hatrany ny fanazavana voaray tamin'ny fampidirana ireo basy 300 mahery tany amin'ny seranantsambo ny Tomasina. Fantatra fa anokasaina alefan'ny Betroka ireto fitaovam-piadiana ireto. Araka ny fanazavana dia misy kolonely iray efa misotro ronono eny anivon'ny Tobratsimandrava no tafiditra ao anatin'ilay tambazotra. Ity kolonely misotro ronono ity no voalaza fa nandray tanana amin'ny fikarakarana ny taratasy rehetra ny ilaina momba ireto basy ireto. Manamarina ny fisian'ny fifandraisany nahatratrarana ireo basy amin'ny rarahany atsimo ny fanazavana nomen'ny tompona andraikitra ao amin'ny Sandary. Raha iverenana dia ny volana aprily 2024 ny tonga tao amin'ny seranantsambony Tomasina ilay fiara voalaza fa avy any Belgique ary nandray sambo tany Frantsa. Ny faharoa amin'ny 20 volana Mey 2024 teo no nanapa-kevitra ny sava ilay fiara amin'ny fahadiseranana. Nandritra izany no nahatratrarana vody basy 700 sy vava basy 700 ary bala marika espaniola 777 raha ny fanazavan'ny tompona andraikitra dia voamarina ny fisian'ny fifandraisana eo amin'ny nahatratrarana ireto basy reto sy ny toedrara mampafana any Atsimon'ny Nosy.